Samy manana ny fifandaminany mahakasika ny tsena mora ny fokontany tsirairay fa mitovy kosa nefa ny entana zaraina. Ny zarainay androany aloha zany dia menaka eo amin'ny 17 bidon, dia vary 30 sac, dia ezahana mbo ahazo daholo le olona rehetrarehetra zany eo amin'ny 500 na 450 eo ngambany personne. 3 fois par semaine le izy lundi dia mercredi dia vendredi. Misy zany fiara-miasa amin'ny préfecture de police, ny chef district, ny responsable coordonnateur national ny tsena mora, eo koa zany izahay chef magasin sy ny chef fokontany. Ao anatin'izany ao anatin'le izy ajana le ray metatra elanelana amin'le olona itivana amin'le fifindran'le aretina valana aretina coronavirus. Ny fitsinjarana anazy dia tahaka izao: olona anankiray 9,000 ariary menaka iray litatra, vary 3 kilao no azo atao. Vao mety izy dia jerevana ny température dia manasa tanana dia milahatra. Misy amin'ireo mpanjifa no efa namonjy filaharana hatramin'ny 5 ora sy sasany maraina. Tamin'ny 5 sasany dia efa nandahatra ary ampy anay efa mianaka. Tamin'ny 9 zao ny teto dia le izy aloha tsy ampy fa mba nana fa tsy ampy mihitsy. Na dia miezaka ny mandamina aza ireo tompon'andraikitra dia mbola misy ny disadisy eo am-pilaharana sy eo amin'ny resaka famarana. Menaka zany ohatrany litra le izy dia vary 7 kapoaka na fatra rehefa tonga any an-trano dia 7 kapoaka ny vary. Misy tsy fihainy tsara ny davanga tapatapany kely, vatrany tsara le izy. Ho an'ny tsena mora teny amin'ny UPP Ankorondrano manokana dia misy ny fizarana tike entina mandamina ny mpanjifa anajana ny elanelana ray metatra. Na dia tsy ampy ho an'ny tokantrano sasany aza dia manalefaka ny mponina ny fisian'ny tsena mora.